Ny marina amin'olona tahaka androfia, isandrahaka tahaka ny sedera ny libanony izy. Salamo 2:20, andiny 2:20. Efa mbanatany zavatsarotra ianao, toy ny lalana mideza, fasika mahamay, danikiny masoandro, ary indrindra dia ny hoe toerana tsy misy fialofana fa dia hainandro sy lalana mideza. Tsarovy fa lany ny tahirin-drano, lany koa ny vatsy, fahakiviana ny vokatr'izay. Ary mby ao an-tsaina sahady ny hoe inona ny hitranga, inona ny hiseho, ary maro aza nefa somary miandrandra fahafatesana sahady. Tsy manana fanantenana, kivy, ketraka, tampoka eo dia indro azo rofia. Misy alokaloka, maitso mavana, misy azo ialofana, misy toerana azo ialana sasatra. Tsarovy fa toy ny azo rofia ianao, izany hoe hitondra fanantenana ho an'ireo reraka sy torovana. Ary tsy izany ihany fa ampitodika ireo kivy sy ketraka eo amin'ny Kristy ilay loharanony fanantenana. Azo nambara teo dia ny hoe toy ny azo rofia ianao, zay azo maniry eny anefitra, eny amin'ny tany karakaina kanefa dia maitso mavana, misy alokaloka ary velona mandrakariva. Tsy ambaratery dia ny hoe misy faka milevona zay tsy hita maso akory mifandray amin'ilay loharanonaina dia Kristy izany. Tsy inona fa ny fanananao finoana izay tsy mety ketraka, finoana mifototra amin'ny Kristy ilay loharanonaina ka dia velona mandrakariva, velona isan'andro isan'andro, manana fanantenana isan'andro isan'andro. Ianao zany no sarin'ilay rofia izay hamelombelona ny hafa, ho fialovana ny hafa, ary indrindra dia ny hoe ho alokalofan'ny hafa. Indro maitso mandrakariva ianao tahaka izay azo rofia maniry eo amin'ny tany karakaina kanefa dia manana havelomana sy velona mandrakariva izay noho ny fanananao an'i Kristy. Ka ianao no an'ny fanantenana ho an'ny noana sy mangetaheta, ary indrindra ireo mitady ny fahamarinana. Izany no tiany Tompo ho hita aminao, izany no tokony sary asehonao andavanandro, satria manana an'i Kristy ianao, ilay loharanonaina, loharanon'ny fanantenana, dia eo no manodidina no maka hery, miala sasatra, ary indrindra dia ny hoe mitaratra ny fahazavan'Andriamanitra. Napetraka ianao ho toy ny azo rofia mba ampitodika ny hafa ao amin'ny Kristy ilay loharanonaina. Eto zany dia tsarovy fa natao ianao ho fiadanana sy hanome fanantenana ho an'ny hafa, ary indrindra dia ny hoe hitaratra ny hafalian'i Kristy, satria mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao. Tianao ve ho tahaka izany azo mamelombelona izany? Asaiko anao hiaraka hivavaka isika. Misaotra Tompony amin'ity afatra androany zay nampatsiahy anay fa nametraka anay ho sary ianao ho rofia, azo rofia izay mitaratra ny voninahitrao, mitaratra ny herinao, mitaratra ny izanao mandrakariva. Natao alokaloky ny manodidina izay, natao hitsinjovany manodidina izay, fa noho ny fisianao ilay loharanonaina dia velona mandrakariva ao anatinay ny finoana. Matanjaka, tsy ho voazongozona, ary ampiasainy zany entina kosa ampahery ny hafa. Amboary izay, volavolao izay mba ho teny izany azo rofia mandrobona eo ambany fiterenao zany, ka finoana ary indrindra hery ara-panahy dia ho ampitany amin'ny hafa ho fanantenana ho azy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.